manoloana ny hetsika ny mpanao gazety tamin'ny andron'ny omaly moa zany dia maromaro ny mpanao politika nitondra ny fomba fijeriny iray amin'izy ireny indray matoa James Ratsimy izay filohan'ny fikambanana asandratro ny fireneko eo ihany koa nitondra ny fomba fijeriny makasika izay andray matoa Pierre Lenoble izay voafidy solitena ny anteny merandoolona ao anatin'ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovan'ny demokrasia sy ny tanitandalana toy ireto manaraka ireto ary ny faneho-kevitra izy ireo. Zavatra roa no hitako tamin'iny ny mpitandro filaminana nandrara aloha dia be tokoa izy dia mazava zany zao fa herim-pamoretana ny asan'le mpitandro filaminana. Ny andaniny iray mpanao gazety efa iny didina avoakan'le didijadona dia tsy maninona fa iry zareo nandany iny any ane no enjehana amin'iny lalàna iny fa ohatrany tsy misaina le nandany an'iny lalàna iny tena fatako hoe mahavariana satria tsy misaina lavitra izy ihany tsy maintsy voaintsika amin'iny rehefa avy eo dia ny fahatelo ary zareo mpanao gazety tsy dia manana firaisan-kina satria manana patron antsirairay avy izy rehetra zany hoe le patron de presse zany ny tena manapaka sy mandidy fa le mpanao gazety kely efa raha malala ny karamany raha malala afa mahazo baiko dia inona moa no azony atao eo fa tena napetrako tena maty marina ve ny demokrasia eto amintsika tsy mahazo miteny marina ve ny mpanao gazety sa tsy mahazo miteny mana ratsy olona tsony afangarontsika moko ny hoe ny tsikera sy ny fandrabirabiana ny fandrabirabiana dia tsikera fa tsikera hafa mihitsy ka tokony faharitana tsara hoe ziskaiza moa zany atao hoe mitsikera ziskaiza ataoko hoe fandrabiraby zay zavatra misy amintsika eto ary matetika fandrabirabiana no ataotsika fa tsy mitsikera akory rehefa mitsikera atsika tsy vitantsika hatrany farany nefa fandrabirabiana misy an'izao ony misy an'izao zay ny ataotsika manao amin'le fandrabirabiana avy eo koa ny tsaho betsaka rehefa miresaka zavatra atsika ny tsaho mandaitra tena mandaitra mihitsy ny tsaho amintsika io zany karazana fitaovana anankiray tany amin'ny 18e siècle tany efa nisy an'izany tsaho zany teto amintsika eto ary ndrava fanjakana tany amin'ny 19e moko iny moko lalàna anjaranareo zany iny hoe tsy baiboly akory mbola azo tsaraina ohatra nareo fa miatrava tena manaka aminareo marina izy rehefa nareo miasa dia azonareo takinako hoe mbola azo tsaraina ty